Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Kristy lohan'ny fiangonana, tompon'ny famonjenantsika sady tompon'ny fiainantsika, izay nitantanantsika ary nanetsiketsika ny fotsika mba ho tonga amin'izao fotoana izao. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ary aninika ity toerana ity, ary dia ho azo ny voninahitra ho antsika rehetra kosa ny faherezana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ny Salamo 8:30, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no antsika mampiray ny fotsika midera an'Andriamanitra. Hideranao amin'ny foky rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hiderany anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin'ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa handre ny tenin'ny vavanao izy. Eny, ihirany amin'ny lalan'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Amen. Hira. Petraka isika, mbola manao hira ny koralina azafady.
manatrika atsika eto ny tompo mandray sy mankasitraka ny fiderana izay vokatry ny fo ampitaitsika aminy ary indrindraindrindra mahatateraka izao fotoana izao mba famelomelomana indray ny aim-panahintsika sy ny fontsika. Iara-mitsangana isika hanao ny hira fahaenina. Hira fahaenina. Ave mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, tafavory eto indray izahay satria nantsoinao ivory isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro, andro nitsangananao tamin'ny maty, ary nananaranao anay tamin'ny teninao mba tsy hafony fiarana miangona isaky ny alahady izahay. Ny fanahinao namelony izany tao am-po, ary ny herinao nahafahanay mijoro eto anatrehanao ankehitriny, dia rainay ianao, ankalazanay ianao. Tompo, mpanomponao zahay, nefa tsy hainay ny manompo anao araka ny fanahinao, araka ny modely napetraka ny tompo taminay, raha tsy ianao mihitsy no mitahy anay, raha tsy azavainao amin'ny alalan'ny teninao ny sainay, ary atanjahanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fanahinay. Koa manatrehanay tompo tsaro, araoko izao fotoam-pivavahana izao hoanitra kasitrahana, andraisanay fanavoazam-pinoana sy faherezana, ka hikatsahanay ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mialoha ny zavatra rehetra. Dia tianay koa ny trotro-mbavaka aminao ireo tanora avy eo amin'ny STK namonjy ny Assemblée Générale ny Toro. Isaoranay ianao noho ny fahavitany fivoriana, ary hotahinao anie ny fiverenan'izy ireo eto amin'ny tanàna ny Toulouse. Amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, isaoranay ianao ray zanaka fanahy masina. Amen. Petraka isika. Ry havana eno am-panajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika indray amin'ity alahady tolakandro ity. Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina
fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena kosa koa amin'izany manetry tena mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro. Manoloan'izany sitrapon'Andriamanitra izany dia aoka andiny tena isika ary anaraka izao tonim-bavaka izao. Ry Andriamanitra avo indrindra, tompony voninahitra, Andriamanitra lehibe sy mitoetra any amin'ny avo indrindra, noho ny fitiavanao nay zanak'olombelona very noho ny fahotana, dia ny rahinao ny zanakao lahy tokana nanetry tena sy maty afa-baraka mba hahatonga anay kosa andray ny fahasambarana mandrakizay dia ny ety ary andova ny fiainana mandrakizay ao aminao. Ndrisy anefa fa latsaka tao anatin'ny avonavony zay, ny rehare teo anatrehanao sy teo anatrehan'ny olona, ny evitena ho zavatra ka tsy nahakatahaka ny tompo amin'ny maha-kristianina, fa ny faly ny salotra ny anarana ary faly mampidera izany eo anatrehan'ny olona nefa ny ao anaty tsy mampiseho an'i Kristy. Mpanomponao tokoa zay kanefa izay tiana ihany nataonay matetika, ary rehefa manahirana anay ny sitraponao dia elanay sy antosiranay, tsy tanterahanay ary saronanay amin'ny fanao mahazatra. Tompo, Andriamanitra mandinika ny fosiny voa ianao, mamantatra ny ety anatinay ianao. Rehefa nandre ny sitraponao zay ankehitriny dia menatra sy mangay ahy ka mifona aminao mangataka famelan-keloka miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po mitalao aminao zahay mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, soasoa zay mba ho afa-keloka, ary avozy ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Andriamanitsika dia Andriamanitra menivavaka, Andriamanitra mamaly vavaka, ny fotorotoro sy mangorakoraka hoy izy, tsy mba ataoko tsinitsinina. Ko antsika izay mibebaka marina, eno amin'ny fatokina ny teny famelan-keloka izay omeny ny tompo anao, mitsangana isika. Hoy ny tompo, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, zaho efa niaina. Aza matahotra, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Zaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Hoy ny tompo mpamindra fo aminao. Noho izany dia ambara amin'ny finoana sy ny fitiavana, fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina, midy rano tompo. Amen.
disque. Je demande aux enfants et aux jeunes ici présents de se lever pour chanter ensemble le numéro 469, première strophe. Merci Seigneur d'être présent aujourd'hui. Merci de nous aimer toujours d'un amour inconditionnel. Merci de nous accorder encore ce moment de partage pour les jeunes et les petits. Nous te demandons ton Esprit Saint, Seigneur, qui puisse œuvrer en chacun de nous afin que nous puissions entendre ta voix, rien que ta voix. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour le partage d'aujourd'hui, je vais vous partager une petite image, si le VSF veut bien présenter. Je ne sais pas si c'est visible ou pas. Et du coup, je vais demander aux petits qu'est-ce qu'ils voient en premier sur cette image. Il y a quoi sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez en premier? Les grands aussi peuvent répondre. Hein. Il y a le feu, oui. Oui, vas-y. Oui, il est quelle couleur le feu? Rouge. Et il y a quoi d'autre aussi sur l'image? Il y a un beau texte. Jésus t'aime. Et voilà, du coup, cette image, je voulais la partager aujourd'hui. En fait, cette image, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont vue, parce que c'est un feu qui se trouve à Bruyères. En fait, c'est un axe que j'emprunte depuis un certain moment. Et il se trouve qu'à chaque fois que je passe sur cet axe-là, le feu, il est toujours rouge le matin. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'embouteillages. Et à chaque fois, il est rouge le feu. Du coup, j'étais obligée de m'arrêter. Et à chaque fois, je stressais. Parce que, en fait, j'ai des rendez-vous dans la journée. J'ai des enfants encore à déposer et tout. Donc, j'ai toujours peur que j'arrive pas à l'heure dans mes rendez-vous. Et du coup, le lendemain, comme le chemin était nouveau pour moi, le lendemain, je commençais un petit peu à mieux organiser ma journée. Et du coup, par exemple, à me lever plus tôt, à coucher les enfants plus tôt le soir afin qu'ils puissent se réveiller plus tôt et qu'on puisse démarrer la journée tranquillement. Mais arrivé sur ce feu-là, bizarrement, il reste toujours rouge. Du coup, j'étais toujours en mode stressée, même si je me suis bien organisée. Et puis ce jour-là, j'ai vu le message que vous avez vu. Auparavant, je ne l'ai pas vu, j'ai vu que le feu. Après, le message, je ne sais pas si on l'a collé juste le jour, mais je l'ai vu ce jour-là et je sais que c'était le jour où il fallait que je le voie. Et du coup, en voyant le message « Jésus t'aime », l'autocollant qui est juste au-dessus du feu rouge, j'ai souri. Du coup, j'ai arrêté de stresser, de m'inquiéter, parce que je me dis pourquoi je me stresse? Ça ne sert à rien. Même si je me stresse, ça ne va pas faire avancer les choses. Au contraire, ça me faisait mal-être. Je ne sais pas vous, quand vous stressez, des fois on a mal au ventre, on ne se sent pas bien. Et moi, j'ai déjà commencé la journée en remettant ma journée entre les mains de Dieu. Et du coup, il ne fallait pas que je m'inquiète parce que je sais que Dieu est déjà au contrôle de tout. Et maintenant, c'est la période des vacances, les enfants et les jeunes. Et les enfants, du coup, on est en vacances. Et il y en a d'autres. Il y en a certains qui vont changer d'école. Il y en a certains qui vont au collège. Et des fois, on s'inquiète un tout petit peu. On se dit, comment ça va se passer au collège? Est-ce que je vais avoir de nouveaux amis? Je vais connaître personne là-bas.
et on stresse, on s'inquiète un tout petit peu. Et alors qu'on sait que tout ça, on n'a pas le contrôle de ça. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est juste se préparer bien, profiter des vacances, aider maman et papa à la maison, être sage, et bien sûr faire les révisions à la maison. Et le reste, on met tout entre les mains de Dieu parce qu'il n'y a que lui qui sait tout contrôler. Nous, on a nos limites, on ne peut pas aller au-delà de ce que nous, on peut faire. Et pour les jeunes aussi, actuellement, on est en vacances, mais il y en a certains, ou la plupart d'entre nous, qui sont aussi à la recherche de stages, par exemple, d'alternance, de travail. Et à un moment, on stresse aussi quand on n'a pas de retour. Par exemple, on dépose nos CV, on n'a pas de retour des sociétés, on stresse, on s'inquiète à quand je vais me faire appeler et tout ça. Et surtout quand on voit, par exemple, autour de nous, où il y a certains qui arrivent déjà à avoir des stages et nous, on reste là à attendre. Et c'est vrai qu'on ne va pas attendre les bras croisés, on va pas attendre qu'il y ait des miracles, mais Dieu attend qu'on fasse quelque chose. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Je ne sais pas, s'auto-former, passer des certifications par exemple pour certains, mettre à jour notre CV, mettre à jour notre profil LinkedIn et pas Facebook, et mettre tout dans les mains du Seigneur parce qu'il n'y a que lui qui a tout le contrôle de notre vie. Et quand demain on se fait appeler, c'est pas parce qu'on a c'est pas parce qu'on a un meilleur CV, c'est pas parce qu'on est meilleur, mais c'est uniquement grâce à Dieu. Donc oui, Jésus nous aime. Il connaît ce qui est bien, ce qui est parfaitement bien pour nous. Alors faisons juste la part de ce qu'il attend pour nous, acceptons nos limites, acceptons nos faiblesses et laissons Dieu faire tout le reste. Car comme il a dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À Dieu seul soit la gloire. Raha hiakatra ity ny tompon'anjara hitaribavaka sy hamaky ny teny voalahatra amin'ny soratra masina dia ataontsika ny hira izay efa voatondro. Misaotranao zary tompo malala o, fotonga ny fotoana sarobidy izay andranisanay ny teninao izay mamelona anay, ny teninao izay mampahery anay, ny teninao izay manangana anay, fa na dia maty aza izay dia velona indray noho ny teninao. Mangataka aminao ary izay, ary tsahy ary feno anatinay ny fanahinao masina mba hanazava aminay hitaridalana anay amin'ny alalan'izany teninao izany. Koa dia sokafy tompo ny masom-panahinay, ahitanay ny zava-mahagaga izay tsy takatra ny sainay ao anatin'ny teninao. Sokafy ny sofim-panahinay mba hiaino ary andre ny afatra izay tianao ambara aminay. Apetraka finempelan-tananao koa tompo ny mpanomponao izay vahosotra ao hanambara ny marina aminay ka ome fo vonina ndray izany fahamarinana izay afafy ny mpanomponao aminay izany izahay vahoakanao. Mitenena ary tompo malala o, fa te henanao indrindra izahay vahoakanao. Amin'ny anarany Soanao Jesosy Kristy no anaovana ny vavaka. Amen. Iaino sy hamaky ny tenin'ny soratra masina sika ry havana izay hitantsika eo amin'ny Ezekela 4 andininy 4 ka hatramin'ny 5. Ezekela 4 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 5 amin'ny anaran'ny Tompo.
fa raha mbola niteny izany ilay feo dia niditra tao amiko ny fanahin'Andriamanitra ka nampitsangana ahy, dia niaino ilay niteny tamiko aho ary nilazany hoe ry ilay taranak'olombelona maniraka anao aho ho any amin'ireo Israelita dia ireo andiam-pikiomy izay efa nikiony tamiko, fa tahaka ireo razany ihany izy ka tsy nitsahatra namadika ahy. Ireo olona mafiloha sy be kiriana ireo no anirahako anao ka hitenenanao hoe izao no lazain'ny Tompo Andriananahary, koa na hiaino anao izy na tsy hiaino anao satria vahoaka maditra dia ho fantany fa misy mpaminany eo anivony. Amen. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily 2 nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina. 12 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Korintianina 2 12 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa mba tsy hampihebohebo ahy no ireo fanambarana tsy manan-tsala voaraiko, dia navelan'Andriamanitra izava-mampijaly ahy tao amin'ny tenako. Toy ny iraky Satana mamely ahy zany ka misakana tsy hebohebo. Intelo aho ny angavon'ny Tompo mba ialan'izany aretin'izany amiko. Nefa hoy ny Tompoko tamiko, ampy ho anao ny fahasoavako, satria ao amin'ny fahalemenao no isehon'ny heriko tanteraka. Ko voamaika sitrako mihitsy ny rehare amin'ny fahalemeko mba hampombahy ny herin'i Kristy. Ka dia hifaliako ny fahalemena, ny fanevatevana, ny fahaterena, ny fanenjehana ary ny tebiteby izay manjo ahy noho ny amin'ny Kristy. Fa rehefa maleminy indrindra aho no mahery. Hofaranantsika amin'ny vaky-teny izay eto amin'ny filazantsara ny soratan'i Marka 9 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9 eo am-pitsanganana no namakitsy izany. Dia niala teo i Jesosy ka nakany amin'ny tanàna nabe azy ary nanaraka azy tany koa ny mpianany. Ary noho ny sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy, dia talanjona ireo olona maro mihaino azy ka vakivava hoe, avy taiza reny no azahoan'ilay io izany zavatra izany? Ary ahoana izato fahendrena nomena azy sy ireto asa mahagaga vitany? Tsy ilay mpandrafitra ve io, ilay zanaky Maria sady rahalahin'i Jakoba sy Joseta ary Joda sy Simona? Ary tsy ireto miara-monina amintsika ireto ve ny anabaviny? Dia voasakana ino azy ry zareo, fa hoy Jesosy taminy, mpaminany tsy hajaina eo amin'ny tanàna nabe azy sy eo amin'ny havany ary eo amin'ny fianakaviany, na dia enikajany akafa aza. Ary tsy afaka nanao asa mahagaga teo izy, afa-tsy tamin'ny nanasitranany marary vitsivitsy nametrahany tanana. Dia gaga i Jesosy satria tsy manam-pinoana ry zareo, ary nitety ny tanàna kely manodidina i Jesosy ka nampianatra. Amen. Rai maseno
ny mpanompon'andriamanitra manetry tena no manovo fahefana sy fandresena ary fifaliana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ny fanahy mason'Andriamanitra ane ametraka ao anatintsika ny toe-panahin'ny mpanompo, ahatonga antsika azo hery fahefana fifaliana hoentina mamakivaky izao fiaina mandalo nomen'ny tompo antsika izao. Petraka isika. Ry havana, Kristy no modelin'ny mpanompo. Lay ambaran'ny soratra masina fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ny fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo. Filipianina 2:9-7. Lay nanana ny endrik'Andriamanitra naka ny endriky ny mpanompo. Tsy hoe antoka nahazoany tompo nanao ny asany na ny asa misiona izay nampanaovan'Andriamanitra azy ihany zany, fa toetra maharitra izay takinin'Andriamanitra amin'ny olona, indrindra isika izay mitonona fahampanompo. Toetra maharitra. Ho indrindra ny soratra masina hoe Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina, fa manome fahasoavana kosa ny manetry tena. Jakoba 4:4-9. Ary zany no nentin'ny Paoly raha manomboka io filazanany amin'ny fanetretenany tompo io izy hoe aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Manana ny sain'i Kristy, manahaka ny Kristy, manompo tahaka ny Kristy, manao ny asan'ny Kristy. Hitantsika ao anatin'izany fa ny manao ny asan'Andriamanitra dia mila fanetretena. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra ny olona mihevi-tena ho zavatra. Tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra ny olona mieboebo foana. Tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra ny olona mideadeaka. Tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra ny olona manandra-tena. Mpanompo no anarantsika ry havana. Ary ny fanetretenan'ny Kristy no ohatra ilay tahaka amin'izany. Izy ilay lehibe azy, izy ilay farany ambony indrindra azy, nanakidina amin'ny farany ambany, maika fa isika olombelona mitafy nosy fira. Ka ny mpanompon'Andriamanitra izay manao ny asan'ny Kristy dia olona mitafy fanetretena. Hanika manana ireto toetra ireto rehefa mitafy zany fanetretena zany. Manana fahefana, mahazo fandresena, mahavokatra, ary mandray fifaliana. Voalohany ary, ny fanetretena no andraisana fahefana avy amin'ny tompo. Ny fanetretena no andraisana fahefana avy amin'ny tompo. Asan'Andriamanitra no atao. Mpanompo manao ny sitrapon'Andriamanitra ny mino, zany ny mahamino azy. Ka raha tsy avy amin'Andriamanitra ny hery, raha tsy avy amin'Andriamanitra ny fahefana, dia tsy fahombiazan'Andriamanitra zany, mety fahombiazan'ny olona ihany voafetra. Aintsika loatra izay voasoratra amin'ny Salamo 7:20, raha tsy ny tompony manao ny trano, miasa foana ny mpanao azy. Ary ambaran'ny tompo raha teo fa raha misaraka amiko ianareo izy, tsy mahay manao na inona na inona. Raha misaraka amiko ianareo, tsy mahefa na inona na inona, ho ny dikateny hafa. Mahefa. Ny atao hoe fahefana dia misy heviny roa. Ny ray dia mahatonga ny olona anaiky anao rehefa hoe manam-pahefana ianao zany. Iny antsoina hoe autorité na pouvoir. Fa ny ray kosa avy amin'ny heviny fototra mihitsy, atao hoe sens étymologique. Ny atao hoe mahefa dia mahay manao araka ny tokony ho izy no heviny. Fahefana zany hoe fahafana manao araka ny tokony ho izy. Ka ny tokony ho izy
amintsika mpanompo dia arak'izay kenren'ilay naniraka. Ny tokony ho izy dia arak'ilay eritreritra sy fikasana ary baiko omen'ilay tompo. Ary ny mahafinaritra indrindra dia i tompo io dia tsy mibaiko fotsiny hoe ataovy tia na manaova izao na makanesa ary tsy mibaiko fotsiny ny tompo. Indro za momba anareo mandrakariva ho izy. Ary voalaza teo hoe izy mihitsy kay ny miasa ao amin'ny mpanao trano. Izy mihitsy ny miaraka amintsika ahatonga antsika aomby. Koa izy tompo mihitsy zany no mahatonga antsika afaka maefa arak'izay tiany, fa tsy arak'izay tiantsika na arak'izay tian'ny olona. Mitaky fanetretena avy amin'ny olona mpanompo zany. Mitaky fanetretena manoloana ilay tompo zany. Miaiky, manaiky fa tsy mahay amin'ny alalan'ny tena, fa mila miankina amin'ilay herin'Andriamanitra. Ary zany ny anaran'ny Paoly, ka nananaran'Andriamanitra azy mba tsy handrefy ny fahefany amin'ny herin'ny tenany na amin'ny fahasalaman'ny vatany, fa amin'ny herin'ny fanahy kosa. Fa ny heriko tanterahana ao amin'ny fahalemen'ny tenanao. Ny heriko dia aseho miariary, aseho amin'ny fahalebiazany ao amin'ny fahakelezanao, ampo anao ny fahasoavako. Satria ao amin'ny fahalemenao no isehon'ny heriko tanteraka sy feno. Zany ny fanontaniana mipetraka amintsika mino. Herinizany no entinao miasa ny asan'ny tompo e. Misy ny sasany toa mavita be, fa anazy ihany io. Asany io. Dia ozy ny tompo tsy fantatra anao hatrizay amela amiko fampanao meloka. Ary misy ndray dia tsy mahavita mihitsy. Tsy manam-potoana, tsy manana hery, tsy manana zao, tsy manana ny tsy manana an'izao. Tafian'Andriamanitra hery eny ianao e. Andriamanitra ne tsy maniraka anao zavatra ka mamelanao andeha irery. Indro za momba anareo mandrakariva hoy izy. Fa izao mila manetry tena, mila manaiky baikona, mila manaiky hotsokotsinao amin'ny toerana eo, mitsangana. Heriniza no entinao miasa ny asan'ny tompo. Misy olona mazoto mahery fa reraka. Vizana zany ka, reraka zany ka, mafy loatra zany asan'Andriamanitra zany ka. Io ve ho araka. Ny tompo tsy hanome anao asa tsy vitanao. Tsy mba tahaka ny olona izy ka mety mila vaniny, mila kisa. Fa Andriamanitra malala ny ataony izy, ary malala zay baikony ny mpanompo. Heriniza no entinao miasa ny asan'ny tompo. Dia ny soratra masina, manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Ny fanetretena no ndraisana fahefana. Raha tia vita, tia vokatra, manetretena ary manekeo baikona. Faharoa, ny fanetretena no azahoana fandresena. Ny fanetretena no azahoana fandresena. Hoy ny tompo, ny fievitra tsy fievitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Hafa ny fihevitr'Andriamanitra, ary hafa ny fihevitry ny olona. Anisan'ny marika ahitana ny olona tsy mahay manetry tena ny ady varotra. Fa ahoana kosa ka mba men'Andriamanitra sainany e? Ny men'Andriamanitra intelligence nge? Ny men'Andriamanitra fahaiza-manavaka ane? Ny meny an'izany tokoa, fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny azo kosa tsy izy zany. Tsy izy. Ny fihevitra tsy fihevitrareo ny tompo, ny lalanareo tsy mba lalako. Ambarana soratra masina ry havana fa ny fahafatesan'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana no nandreseny ny fahefan'ny Satana sy ny herin'ny fahafatesana. Jesosy maty nandresy ny fahafatesana. Raha misy zavatra mifanohitra dia zany. Andresy ny fahafatesana venao dia ho faty. Andresy ny fahoriana venao dia ho ory. Saingy tsy fihevitr'olombelona na lojika siantifika no entin'Andriamanitra miasa
fa fievitra izay ambaran'ny mpanoratra amin'ny bokyny Hebreo hoe hevitra mandrodana ny fisainana heverina ho avy rehetra. Zany ilay herin'Andriamanitra, mandrodana ny fisainana heverina fa avy rehetra. Anika raha te handresy araka ny herin'Andriamanitra, araka ny fomba n'Andriamanitra, dia mila mandeha amin'ny fisainany ary manao araka ny fombany. Andriamanitra ry havana tsy te hampandroso, tsy te hampandresy ny olona amin'ny alalan'ny fomba fisainana sy fanaon'izao tontolo izao na araka ny maha-olona. Manana ny fombany tsy hita sy ny heriny mandrakizay ary ny maha-Andriamanitra azy izy. Zany no nambaran'ny apôstôly azy. Manana ny fombany tsy hita, ny heriny mandrakizay ary ny maha-Andriamanitra azy izy. Ary nasehony tao amin'ny fahariny zany, fa nasehony indrindra tao amin'ny Jesosy Kristy zanany maty. Misy an'ity tsambaratelo ity izay mampieritreritra. Raha mba fantatry ny devoly mako, raha fantatry ny devoly, raha fantatry ny andrina n'izao tontolo izao, fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no haresy azy sy haresy ny herin'ny fahafatesana sy nombony teo amin'ny hazo fijaliana ny zanak'Andriamanitra. Ny hevitra mihitsy izy fa raha maty eo amin'ny hazo fijaliana eo ilay zanak'Andriamanitra, ravany amin'Andriamanitra. Vita. Fa inona ny azakazahany teo? Diso hevitra izy. Ilay mpamitaka vao fitaka. Zany no azo lazana ny Satana, satria ny fahendren'Andriamanitra ambony lavitra noho ny fitaka Satana. Ny fomba n'Andriamanitra ambony lavitra noho ny fomban'ny olona raha fantatry Satana. Fa ny fiombon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fahafatesany no haresin'ny fahafatesana tsy navelon'ny faty teo ny zanak'Andriamanitra, ny velominy. Koa mila fanetretena, fandavana ny hevitry ny tena, ny hevitra maresy lahatra ny olona, tomary ny velany kanefa rehefa jerena ao amin'ny maharitra haitsy zany. Andriamanitra manana lalana zay hafa noho ny lalantsika. Ary zany ny takina ny fanetretenantsika. Haitsika fa gaga reto vahoaka reto, gaga ny amin'ity Jesosy ty. Gaga hoe, io lehilahy avy an'ny Nazarety io ve? Io ve ny navitany zany zavatra mahagaga zany? Taizake ny nahitany zany olona zany ny heriny. Gaga izy. Tsy ilay mpandrafitra ve io e? Tsy ilay zanaky Maria ve io e? Tsy ilay rahalany Jakoba sy Joseta sy Joda sy Simona ve io e? Ary tsy miaraka monina amintsika eto ve nanabaviny e? Zany lazainy, ahoana no nanan'io zany hery zany? Dia hoy ny fitantara, ny vakiteny zay ny vakitsika, dia voasakana ny finoany. Voasakana ny finoany, anika tsy nahita ny fandresena lehibe nentin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Voasakana koa ny fahitana ny fandresena nentin'ny tompo azy. Nitsangana tamin'ny maty eny Jesosy fa tsy hitany. Nitsangana tamin'ny maty eny Jesosy fa tsy hitany. Tsisy afa-tsy izay mino sy nanaraka azy hatramin'ny farany ihany, nahita azy nitsangana tamin'ny maty. Ka velom-panantenana ary nanjary nandray famonjena sy nitory ombieny. Ny fanetretena no azahoana fandresena. Koa araka izany manetretena mba ny tanàma-herin'Andriamanitra. Manetretena anaraka ny fomba n'Andriamanitra. Fa aza manaraka ny fomba n'izao tontolo izao. Na dia mandresy lahatra ny saina azy zany. Na dia indraindray ronany be sy ny maro azy zany. Na dia indraindray mahazo majorité absolue azy zany eo amin'izao tontolo izao. Fahatelo, ny fanetretena no andraisana ny fifaliana. Loharanom-pifaliana ny fanetretena. Eo amin'izao tontolo izao ny olona manetretena zany, olona be fandeferana zany, zany ny olona mampalahelo indrindra. Sady malahelo ny mampalahelo. Saingy ao amin'Andriamanitra kosa ny fanetretena ny tena andraisana ny fifaliana. Rehefa avy nanao asa lehibe ny mpianatra, dia nilaza tamin'ny tompo hoe, na dia ny devoly aza ne tompo, manaiky ny anay noho ny anaranao e.
na ny devoly aza manaiky anay noho ny anaranao amin'liko toko 10 zany dia nyvalian'ny tompo izy hoe aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny devoly, aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fahefana eo tamin'izao tontolo izao, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Liko toko 10:20. Ny fifaliana tsara indrindra dia ny fifaliana maharitra zay tsisy afaka manala, tsisy afaka manongotra, tsisy afaka manaloka. Ny fifaliana maharitra dia ny fahazoana antoka fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Hoy ny tompo tamin'ny mpianatra, ho aminareo ny fifaliako dia ho feno na ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona toko 10:12. Fifaliana feno, fifaliana tanteraka, zany hoe fifaliana tsy mandalo, fifaliana tsy miserana, tsy azo ninina ongotana na azo nizaniza alokalofana. Zany ny fifaliana omen'Andriamanitra. Fa raha tsy zany kosa ny fifalian'ny olombelona, ny fifalian'ny zao tontolo zao misolo alahelo. To parenthèse ihany eo amin'ny adi-tsaina tsy mety nitsahatra. Ny fifaliana ao amin'ny Kristy dia ilay fifaliana ateraky ny fahazoanantoka fa tsy misy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Tsy misy na inona na inona na inona na inona. Ary azo tohizany zany mandrapatonga ny rapitso. Na inona na inona. Tsy misy. Fifaliana amin'ilay mahazo antoka fa tian'ilay tiana. Raha tian'i Jesosy ianao dia tiany. Ary tiany hatramin'ny farany ka tsy afoiny ninona mitranga. Raha naniraka ny Ezekely Andriamanitra dia nasehony fa tiany loatra ity fireneny Israely ity, tiany loatra ka ialany nenina foana na dia tsy mety mihaino azy aza. Ialany nenina foana, tiany loatra. Ndana miteny aminy izy fa firenena mahafiatoka io fa iteneno ihany e, na iaino izy na tsy haino e, iteneno e, ialao nenina e. Anaovan'Andriamanitra dido sy anariny ny olony satria tiany. Ny toko 7:30 amin'io bokin'ny Ezekely io dia manazava indrindra ny fialan'Andriamanitra nenina mba hanairana ny olona. Fa maninona ny tairin'ny olona? Tsy tiany ho very. Fa nahoana ny tsy tiany ho very? Tiany. Ary zany koa nitodiana amin'ny fiangonana ankehitriny. Tian'Andriamanitra ianao. Tian'Andriamanitra isika. Ary raha tiany dia tiany mba hitafy ny toetra ny zanany. Tiany mba hanaraka ny zanany. Tiany mba hanaiky ny zanany amin'ny zavatra rehetra. Zany ny fanontaniana mipetraka. Move ny fifalianao ao amin'ny tompo sa ao amin'ny zavatra? Move ny fifalianao ao amin'ny tompo sa ao amin'ny olona? Iranona na iranona na iranona. Moa ny fifalianao ao amin'ny toerana iray sa mitoetra ao amin'ny tompo mihitsy. Zany hoe ao amin'ny fanekena ny lalany, ao amin'ny fanekena ny fombany, ao amin'ny fankatoavana azy, ao amin'ny fanoavana ny sitrapony. Mivavaka ihany isika isaky mivavaka, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Fa voalaza teto fa betsaka ny mpino no mandray an'i Jesosy ho mpamonjy dia mijanona eo. Fa ny mampamonjy azy inge ka mandalo e. Izy tety an-tany ihany no mpamonjy. Fa ny mahatompo azy dia mandrak'izay. Mbola tsy misy sika dia fa tompo izy. Ary mbola tsy isy sika rapitso sanatriany e zany. Fa raha tsy isy azy sika rapitso, tompo ihany izy. Ny mahatompo azy dia mandrak'izay. Ary ny mahatompo azy dia ny faneketsika azy.
ny fanoavantsika azy, ny fitadiavantsika ny sitrapony, indrindraindrindra ny fitadiavantsika ny afaly azy mandraka riva. Ka inona ny mahatonga antsika hivavaka? Betsaka ndreny kristianina mivavaka satria manana zavatra be dehibe ankatana amin'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, mivavaka izy noho ny sitrapon'ny tenany. Betsaka ny ampivavahany sitrapon'ny tenany. Nde hivavaka indray fanala fanadinana ny ankizy. Nde hivavaka indray fa marary. Nde hivavaka indray fa izao. Nde hivavaka indray fa izao. Fa inona ny baiky ny tompo amintsika? Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana anampo anareo ny zavatra rehetra. Manjary ny sary indray ny mandeha alohan'ny omby. Ny fanetretena. Manoloana ny tompo sy manoloana ny fombany lalana. Andraisana fahefana. Andraisana fandresena. Ary velomana ny fifaliana maharitra mandrakizay. Ho ny tompo. Amiko sy aminao zany. Mpanompoko ianao. Mpanompoko ianao efa nifidiko ka tsy mba hariko. Isaia 4:7. Mpanompoko ianao, tsy hariko. Mbola miala nenina ny tompo. Ao anatin'ny fanompoana feno fanetretena avy aho. Sa ao anatin'ny fanompoana izay hitadiavako fotsiny ihany ny sitrapoko. Ambara ny tenin'Andriamanitra no zaraina tamintsika anio. Fa ny fanetretena ihany no andraisana fahefana. Ka atotosanantsakany sy andavany izay andrasan'Andriamanitra amintsika. Ao anatin'ny fanompoana feno fanetretena ihany no azona fandresena maharitra mandrakizay. Fandresena tsisy afaka manongotra, tsisy afaka manana. Fandresena mitondra ho amin'ny fanjakana mandrakizay. Ao anatin'ny fanetretena ihany ny ananana fifaliana. Feno sady maharitra. Ry havana, mba te havita, te hahefa, te hatanteraka zavatra be dehibe tsika amin'ny fiainana. Ao amin'ny tompony lakle. Ao amin'ny tompony lakle. Ao amin'ny tompony lakle. Ko matokian'ny tompo amin'ny fonao rehetra. Ary aza mankina amin'ny fahalalanao. Hoy ny mpanoratra amin'ny bokinao bolana. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, izy andamina ny lalanao. Ary aza manao ny tenanao endry. Ny fanetretena no anovozana fahefana sy fandresena ary fifaliana. Aza manao ny tenanao endry. Fa matokian'i Jehovah ianao mekina aminy, maneke azy. Dia ataony tanteraka. Ko ankehitriny aza manary ny fahatokisanao. Fa misy valiny lehibe zany. Aza rina ny fahatokinao ny tompo. Ny fanekenao azy. Ary ny fanetretenanao. Izay anahafanao. Ilay manjaka mandrakizay. Petraka ao kavanany ray ankehitriny. Mareny fitarainanao. Mahalala ny adinao. Ary indrindra mbola miala nenina aminao. Anio raha iain'ny feony ianao. Aza manamafy ny fonao. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ny fitiavan'Andriamanitra ray. Ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hanazavanareo. Ary anomenareo hery. Ahaizanareo manitry tena. Andraisanareo ny fahasoavana lehibe. Arotsaky ny tompo avy any ambony. Matoky ilay efa niantso anareo. Izy atateraka izany amin'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
hafa loatra eo andriamanitsika io ary tsy maintsy manana toe-po hafa vo afaka mifandray amin'ny marina tokoa kanefa ny etaetatsika anaton'azy sy anana firaisana aminy tsy anay ny mandrakarivo zany raha tao amin'ny fanason'ny fahamarinana ary zany ny mbola inontsika sy mbola anoizantsika ny finoana azy na dia tsapatsika aza ny fahalemetsika sy ny tsy fahatanterantsika ko andeha ary sika hiara-manonina indray ny fanekam-pinoana apôstôlika izay imbonatsika mino rehetra manerana izao tontolo izao mitsangana sika miara-manonina zany mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tomeratontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalona tamin'ny tompo-Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana maty midina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra nipetraka ao ankavan'Andriamanitra Kristo avy any avy tsara ny veloka sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-kely fitsanganan'ny tenany maty ary ny fiainana izay amen petraka isika ho fanomanatsika ny fanasan'ny tompo dia mbola hoe ataontsika ny hira fahatelo amin'ny 500 dia mangataka ireo diakona mba handroso ety anoloana. Tsangana fiangonana ho aminareo any fiadana ny tompo aoka izany izara izany fiadanana izany eo amin'ny manodidina antsika isika ka hiteny hoe ho aminao any fiadana ny tompo. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Endoko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny isaoranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa ny hideran'ny anjely ny fiandriananao sy hitsaon'ny fanabana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary iarahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandritra amin'ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no hideranay hoe Masina, Masina, Masina,
anareo izao no ataovy fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misy tro amin'ny ity anareo rehetra fa ity ndrako dia amin'ny an'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ka ovinana misotra anareo dia izao no ataovy fahatsiarovana. Misaoran'izay izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry kristianina malala, aoka isika hatsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty ny solo antsika sy nitsangana ho fanamariana antsika, dia fanatim-pihavanana ny tongotr'Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa no famindraponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitro, indray toy izahay manao entanatrihanao ny fahatsiarovana amin'ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, sanganany tamin'ny maty, ary fifonana mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenana izahay. Ankehitriny indray eo, ahidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manantona anay amin'ny lalàn'izao fanasana izao, fa mifanainao masina no arianao, hanamasinanao, ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra, ary ho tsapanay tokoa any amin'ny fanatrehanao, ka tsy izay intsony no velona fa ianao no velona ao anatinay. Miaraka amin'ny fiangonana, ry Jesosy Kristy Tompo, izay tonga eto anatrehanao, hiobina latabatra ny masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao, ohatra ny sampana ny voaloboka. Ampianary ny fankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay hiara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy fifalinanao, dia anao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hidra fa 17 ny andiny fahatelo. Ary satria efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika, ka samy manambara ilay vavaka nampianaran'ny tomba antsika manao hoe, rainay izay any an-danitra, mamasinina ny eny anaranao, ho tonga any fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay nasazy ao anay, ary mamelany ekay, tahaka namelanay izay niloka taminay. Ary izay mitondra anay ho fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hiara-tsangana amin'ny fiangonana. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy ny Tompo, aviva voatra ny zavatra rehetra, mahazo mipetraka ny tsy mpandray. Hira 5:5.
hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fahitendrako dia amin'ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho familany keloka izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy Tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izany no ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any amin'ny fiadanana. Ira fahenina amby 900. Ny mpitandrina sy ny komity ny FPMA Toulouse dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompo ny asa. Toy izao indray ny vaovao sy ny asa iantsony tompo atsika anio. Vaovao nasionaly filazana manjo. Fa matoky eo fa na fahafatesana na fiainana na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Sitrak'Andriamanitra ny antson'ny mpanompiny Ra Jakoba Daniel ny alahady 30 jona tao amin'ny 720 taonany. Hoy ny vadiny Ra Jakoba Rakoto Monika, ny zanany, ny zafiny sy ny fianakaviana manontolo ny FPMA. Ny fanompoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fampahirizana ny fianakaviana dia natao omaly tao amin'ny tobo Kristy voaombo maro vantaza Antsohy. Taratasy avy amin'ny birao Vohibe. Ry havana, manoloana ny nandraisan'ny tompo any aminy ny ray aman-dreny ombonantsika Pasteur Daniel Ra Jakoba, izay mpanompon'Andriamanitra nanana anjara lehibe nandritra ny taona maro tamin'ny fanolokolona ny finoantsika vahoakan'Andriamanitra teo anivon'ny FPMA tamin'ny alalan'ny fampianarana, fanabeazana, fampaherezana, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, dia misy ny alahelo vokatry ny fisarahana ary mahatsiaro fahabangana isika. Mahatsiaro manokana ny Ramatoa Monika Ra Jakoba vadiny sy ny zanany amanjafiny ary ny fianakaviany izay tena nanohana azy tokoa nandritry ny asa fanompoana nataony. Koa araka ny fanirian'ny sasany tamintsika, so antsika rehetra izay tsy afaka hanatanteraka ny famangina noho ny alaviran'ny toerana, dia afaka manatanteraka izany amin'ny roy na ny lien misoratra eo amin'ny solaitra manjelatra. Maneho fisaorana mialohantsika amin'ny fiombonana miaraka amin'ny fianakaviana sy ny fanehoam-pitiavana asehontsika.
manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Mbola vaovao nasionaly ihany mikasika ny SVK iraisana sy ny SLK iraisana. Fifaliana ho an'ny SVK iraisana sy ny sampana le SLK iraisana zany eto amin'ny FPMA ny mampafantatra sy manasa anareo amin'izay kabe izay ho tanterahina ny 27 ka hatramin'ny 20 ny volana oktobra any amin'ny campus La Salle Saint-Christophe any Maseb. Ny lohahevitra dia ny hoe lehilahy sy vehivavy tompon'andraikitra mikatsaka ny tsara sy izay ankasitrahana. Mikasika ny sarandazy dia 90 € ho an'ny olon-dehibe ary 65 € ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona. Raha ny sabotsy 7 sy ny ady fotsiny no atrehina dia 75 € izany ho an'ny olon-dehibe ary 50 € ho an'ny ankizy. Raha mikasa ny sakafo fotsiny dia 15 € ho an'ny olon-dehibe ary 10 € ho an'ny ankizy. Manasa antsika rehetra mba hamandrika ny daty sahady. Ny mikasika ny fisoratana anarana dia ho ampitaina amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga. Araka ny efa voalazan'ny mpitandrina teo dia ny Assemblée Générale ny RNSTK dia nizotra tamin'ity farany herinandro ity koa ny birao sy ny tompon'andraikitra ny voamera ao amin'ny sampana STK dia lasa nanatanteraka izany Assemblée Générale izany any Tours dia mitondra ambavaka ny fiverenan'ireo zanantsika isika. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo. Taratasy fisaorana. Andriamatoa Rabary Manana Elize Menakavy sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno ny fiangonana FPMA Toulouse sy ireo rehetra naneho fiaraha-miory sy fampaherezana tamin'izao namozany ny prêtre-à-pot aminy Ramatoa Isabelle Raveloary Malala. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amalisoanareo sy tahiranareo mandrakariva eo ambany fitahiny sy fiarovany ahatanterahanareo ny fiazakazanareo avy. Tsara levenana ny maty ary nikajy ny velona ka dia misaotra indrindra. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Ny famangina ny fianakaviana raha tsy mandresy manantsosy vola izay namony iray tampo aminy dia ho tanterahina amin'ny alahady herinan'io 14 Jolay. Filazana avy amin'ny ESPMA, ny birao an'ny ESPMA dia mampandriantsika fa noho ny antony tsy azo anoarana dia ho ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fivoriam-be izay nokasaina no tanterahina androany. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana isy asa sy fampaherezana amin'ny alahady herinan'io koa dia efa miomana amin'izany sahady isika. Araka ny fandaminana dia ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia ny komity rehetra. Toy izao ny diantsika manaraka izany ry havana, aniotsika izany no mamarana ny eto amin'ny Salaino ny amin'ity fialan-tsasatra ity fa manomboka amin'ny alahady herinan'io 14 Jolay ka hatramin'ny alahady 20 Aogositra dia any amin'ny Vieux Temple avokoa ny fanompoam-pivavahana ary manomboka amin'ny 10 maraina. Dia misaotra antsika nahatratra amin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo misy vaovao kely mikasika ny fiangonantsika raha tsahivintsika vetivety dia mikasika ny toerana anaovantsika ny fanompoam-pivavahana dia tapaka tamin'ny fivoriam-be tamin'ny 20 Martsa fa afindra eto amin'ny Temple du Salain fanompoam-pivavahantsika satria tsy antonona antsika tsony any amin'ny Vieux Temple ary dia efa nanaiky izany moa ny tompotrano ny fiangonana EPGRT ary dia nanome antsika période d'essai nanomboka ny 20 Aprily ka hatramin'ny 30 Jona. Efa tapitra zany ilay période d'essai nomeny voalohany teo ary rahampitso ariva no iaraka ivory amin'ny tompon'andraikitra ao amin'izy ireo izay tompon'andraikitra ka dia amin'izay zany vao fantatritsika hoe ahoana ny valin'ilay izy ary dia mametraka fotoana amintsika rehetra zany asiana fivoriam-be amin'ny fidirana amin'ny septambra amin'ny alahady 9 septambra anambarana amintsika izay andinindininy mahakasika ny fanompoam-pivavahantsika ary anapahantsika ihany koa hevitra raha misy zavatra mila hotapahana zany
ary amin'ny ete moa zany dia mitohy hatrany ny fikarohana ataon'ny tompona andraikitra amin'izay toerana hafa ihany koa ahafahantsika mety hoe miangona ary dia manentana antsika ihany koa raha mahafantatra isika hoe misy toerana hafa ihany koa ahafahantsika miangona amin'ny maraina ihany koa dia manatona anay tompona andraikitra ianareo fa raisina an-tanandroa ny fanolorana anareo an'izany hevitra izany dia izay no mikasika ny fampimpivavahana izay fa dia entsika ambavaka amin'ny tompo ny toy ny asan'ny fiangonana sy izay ny fiainan'ny fiangonana manontolo. Misaotra antsika nahatratra ny farany. Mialatsiny indrindra tompoko nisy vaovao kely adino mikasika ny vokatra an'io zay karakarain'ny valafitiavana lazaiko aminareo zany etony. Talenta sy fahaizana omena an'Andriamanitra, anjara biriky iombonana ho fanohanana ny vinatra ny fiangonana, vokatra zay karakarain'ny valafitiavana amin'ny alahady 1 Jolay 2024 izao. Afaka manao commande sika eo ampiravana misy olo amin'ny valafitiavana zany afaka mandray ny commande tsika dia na koa amin'ny telefona fa mialohan'ny alahady 14 Jolay ny azontsika hanaovana an'izany. Ireto avy ny sakafo misy amin'izany ravitoto sy henan-kisoa 10 €, anamadinika sy henan-kisoa 10 €, pokéball 10 € ary sushi 10 €. Dia izay ilay vaovao adino fa dia manantena antsika tonga marobe rehefa avy eo. Fanaontsika miarahaba ireo vahiny vao tonga na miala sasatra zany na mamangy avany zany na koa ireo zay toetra ka misy amintsika ao anatin'izany angatana mba hitsangana tompoko arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'i Jesosy. Dia fifaliana ho anay ny miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Tolozy indrindra eto amin'ny FPMA Tolozy. Matikinareo fa nampahery anay ary nahafaly anay tokoa ny arahanareo taminay androany nandritra izao fanimpom-pivavahana izao. Ny ompim-peo, ny ompim-panahy, ny ompim-tsaina ary ny ray nampiraisy ny tompo tamin'ny fanasany raha teo isika. Ka dia mitsodrano anareo zahay. Andriamanitra ny fahasoavana zay nitantana anareo tonga soa teto ane mbola omba anareo isanandro. Androtsaka sy anavao isa-maraina ny fitahiny mananambiampy ary hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra sy ampitoetra ny fifaliany araka ny voalaza teo ao aminareo ny fifalian'ny tompo dia ho tanteraka ny fifalianareo rehetra. Dia tsaroa fa naovinanareo ny toetra eto na mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Tolozy. Dia misaotra indrindra tompo makasitraka tompoko. Fanaontsika koa rehefa lady voalohany tahaka izao ny miaraba manokana ireo zokiolona izay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana Jona iny. Misy 3 mirahalahy izy. Taoko fa tsisy eto dolo nefa dia tonontsika ihany ny anarany raha sendra mba eto tampoka dia angatana hitsangana. Andriamatoa isan'izany Andriamampianina Désiré Mpitandrina. Tsy eto izy azo antoko zay. Andriamatoa Rabe Samuel Nabesa. Nzafy kely nitako eto fa izy tsy eto. Andriamatoa Razafy Manana Manitra. Tsy eto koa izy. Ka dia naiza ianareo mare zao feo zao na manaraka zao fotoana izao dia tononona ho anareo ny fiadanan'ny tompo ary ny fanirianay dia ho tratry ny ela indrindra ianareo ary isanandro tanteraka aminareo ny teny zay nisoratan'ny mpanao salamo David ao amin'ny salamo 720 hoe eny mandritry ny andro iainako rehetra dia ny hatsaram-po ampitiavana ny araka amiko dia hitoetra lalandava ao an-tranon'ny tompo ao. Efa ny fidy ny tenantsika ho tepolo ny Andriamanitra. Noho izany zay ambaran'ny mpanao salamo eto hoe hitoetra lalandava ao an-tranon'ny tompo dia izao ny tompo ane hitoetra mandrakariva lalandava tsy manam-pahataperana ao am-ponareo. Dia miraro soa indrindra anareo telo mirahalahy ny fiangonana manontolo. Dia mbola hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao zahay fa noho ny fitahinao mananambiampy, noho ny fahasoavanao lehibe indrindra, omban'ny faminodram-ponao
dia natratra ny tsingeritaona naterahany reto avanay zokinay ray aman-dreninay reto misaotranao ny amin'izany zahay ary mangataka aminao indrindraindrindra ny tehirizanao azy ireo ao ambany fahasoavana mandrakariva arovanao amin'ny ratsy rehetra arovanao amin'izay manimba arovanao amin'izay mahafaty tampoka ary indrindraindrindra tarinao isanandro amin'ny fahazavanao mba ahita sy alala tsaranao Jesosy Kristy isanandro eo amin'ny fiainany. Tompo, ninninna fanirina tsara, ninninna etaetam-po, ninninna koa ady atrehana, dia ankinina aminao reny, ianao nomba azy ireo anafaka azy amin'izay mamatotra ary atanteraka amin'izay tsara voninahitry ny anaranao. Ary ninninna Tompo tsy voatonona amin'izany vavaka izany, ainao tanterahana satria Andriamanitra mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao. Eny mihoatra lavitra noho izay nangatahana na eritreretina araka ny hery izay miasa tao anatinay. Dia ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ho an'ireto havanay reto kosa ny fahafenoan'ny fitahianao mananambiampy. Amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Dia tonga minitra tranontsika izao. Mikasika ny minitra trano amin'ity anio ity dia raha tadiditsika tamin'ny ray volana lasa teo dia efa nolazaina amintsika fa eo am-panamboarana ny site web ny trano fiangonana izao ary araraotana amin'izany ihany koa ny fanavaozana ny site ny fiangonana miara-miasa izany ny tarikasa serasera sy ny vondronasa serasera ny fiangonana ary efa isaorana azy ireo etoana ny fanoloran-tenan'izy ireo anatanteraka izany asa izany. Ao anatin'ny fanatanterahana io asa io dia mila ihany koa ny hevitra avy amin'ny tsirairay avy efa nisy antso nalefa any amin'ny tompona andraikitra tsirairay avy ahafahana maka ny besoin avy amintsika izany dia ahafahan'ireo tompona andraikitra mamaritra tsara izay tokony ataony ao anatin'ny ilay site ka dia iangaviana indrindra tompoko isika filohan'ny sampana mpitarika ny vondronasa amaly izany antso izany satria tsy afaka mandroso ny asa raha tsy misy atsika manohana aty aoriana dia ilaina be dia be ny famaliantsika izany antso izany ary ho famaranana dia ny tenin'Andriamanitra hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany raha teo Romanina 7:20 raha rehtsika tsara ny fizarana androany na ho any ankizy na ho any olon-dehibe dia hoe tiantsika Jesosy, tiantsika fiangonana Jesosy ary efa misy hevitra, efa misy fikasany tiany ho antsika fiangonana Toulouse ny amin'ny trano fiangonana fa ny anjarantsika kosa ry havana dia manatanteraka izay anjara tandrifiny tsirairay koa dia alefa amintsika ny antso na ho an'ny fiangonana manontolo zany amin'izay asa rehetra efa nalefa teto na mikasika ny fidirana any amin'ny tarikasa amin'ny fikarohana maro samihafa efa mpikarohana amin'izao fotoana izao na amin'ny resaka fanangonana ny entimanana na amin'ny hevitra maro samihafa misy ihany koa ny fitadiavana teknisiana dia aza misalasala manatona tompoko ny tompon'andraikitra fa maro be ny asa mbola miandry ary tsy tokony hipetrapetraka sika fa efa mihitsy sika fa any izay fikasan'Andriamanitra ho antsika fa ny anjarantsika dia manao izay tokony ataontsika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izao dia tonga amin'ny fotoana izay anaovana ny fanatitra isika ampatsahivana tramo fa afaka ataony manefa izany amin'ny alalan'ny carte bancaire dia mandritra ny fanatitra dia ho ataontsika ny hira izay fahavolahatra. Oh
petraka ny fiangonana. Mbola iray vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsy to, misaotra anao izay fa efa sitraka no niarahanay fiangonanao niombona tamin'izao fanompoana masina izao. Efa sitraka tokoa ny nanavozanao anay tamin'ny alalan'ny teninao izay nambara taminay. Ingany tompo tsy hiverina aminao izany raha tsy efa nantanteraka ny nanirahanao azy. Anavao anay, anavao amin'ny fiainanay, ananay fanatretena ao amin'ny fiainanay isan'andro mba ahafahanao Jesosy Kristy manjaka eto amin'ny fiainanay ary anananay fandresena, anananay faharetana, anananay fanantenana ny fiarahana aminao isan'andro isan'andro. Ankehitriny tompo, mety zary ianao iaino izao vavaka sy fangatana iraisanay fosaina eo anatrehanao izao, izay ataonay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy zanakao malalanao. Mivavaka aminao izahay ho an'ity fiangonana FPM Toulouse misy anay ety. Isaoranay anao ny navitan'ny ny taona taom-pianarana 2024. Misaotra tamin'ny asan'ny fiangonana izay tanteraka daholo noho ny famondramponao, ny hetsy ny sampana maro samihafa, ny tetikasa isan-karazany izay nitanterahana tamin'ny anaranao dia isaoranay anao izany. Amin'izao fotoan'izao dia tonga ny fotoanan'ny fialan-tsasatra. Aoka tompo tsy sanatrin'izany, anadino ny fiaraham-bavaka izahay. Fa naizanay izay misy anay, na eto an-toerana, na amin'ny tanàna izay ho andefasanao anay mandritra n'ity fialan-tsasatra ity, dia tsy anadino ny fiarahana aminao izahay, tsy anadino ny fiaraham-bavaka, indrindra tsy anadino ny fivavahana aminao isan'andro isan'andro, izay aina sy hery anay ahafahanay manovo hery vaovao indray amin'izao fialan-tsasatra izao. Dia io ny fiangonanao FPMA, ny vina mpitandrina matianina, ianao Jesosy no mbola ametrahanay ny ezaka mbola tokony atao. Isaoranay anao ny ezaka efa vita ary mbola petraka am-pelatananao tompo ny zavatra rehetra mbola miandry ny fiangonana isaky ny tanànan'ny Frantsa. Tompo, mivavaka aminao koa izay ho an'ny Madagasikara tanindrazanay, izay mandalo sedra samihafa. Aoka tompo ny mpitondra ny tanindrazanay mba hanana fo endry, mba hanana fo mahay manaiky ny sitraponao ary manao ny marina hatrany. Dia mivavaka aminao koa izay ho an'ity tany mandray anay ity, mba hitoetra eto ny fiadananao mba hiadananay. Ary mivavaka aminao izay ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka rehetra amin'ny firenena samihafa, mba ahatanteraka ny zavatra rehetra, ny andraikitra samihafa rehetra sahan'izy ireo ao anatin'ny fatahorana anao tanteraka. Mangataka aminao izay ho an'ireo sahirana, mangataka aminao izay ho an'ireo marary, na ny tokantrano, na ny amin'ny hopitaly, mba nateranao ny fanasitranana. Mivavaka aminao izay ho an'ireo dom-pahoriana. Tsaronay manokana ny fianakavian'ny pasteur Rajakoba Daniel izay natsoinao tany aminao, ary mahatsiaro manokana ny vadiny izahay, ny zanany, ny zafy ny fianakaviana manontolo, ary ny FPMA koa izay mahatsiaro banga tompo noho ny fahalatsan'ny mpanomponao, nefa manana fanantenana aminao Jesosy Kristy satria izany no maha-kristiana anay, ka dia misaotra anao ny amin'ny mbola ampahirizanao ny fianakaviana izay mandalo fotoan-tsafitra. Tompo, mangataka aminao koa izay ho an'ireo izay natsaro nandray fahasoavana, nandray fitahiana, nandray fanambinana ary nandray fanasitranana avy aminao, mba hanana ny fomitafotafo fankasitrahana anao sy fofeno fahatokinanao ny amin'ny hoaviny rehetra. Mangataka aminao izay ho an'ireo maminay rehetra izay vetsonay mangina ao am-ponay ao, mba ho ampahirezinao sy ampitombonao amin'ny fahalalànanao hatrany ane izy ireo. Andriamanitra rainay io, mpiaino vavaka ianao sady mpamaly vavaka. Valio ny vavaky ny mpanomponao araky ny sitraponao, fa ny sitraponao ihany no mahatsara anay. Dia mitondra mbavaka aminao izay ny hetsika lehibe ny sampana, fifoazana,
azay atao any gelina amin'ny herinandro ambony. Bavaka aminao koa zay ho any lasy lehibe antily izay ho tanterahana afaka herinandro. Ianao tompo no tay izany fotoana lehibe roa izany. Ianao no anome hery vaovao indray ho an'ny mpanomponao, na izay anatrika ny fihaonana lehibe ny sampana ny fifoazana, na ireo izay andeha amin'ny lasiny tily tompo, mba azo hery vaovao sy aina vaovao ahafahan'izy ireo mifankahery ary ahafahan'izy ireo mitoetra ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana hatrany. Koa omeo anay tompo, omeo anay hatrany ny fifaliana mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, izay efa nampianatra anay hivavaka hoe rainay eo izany an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io ny anasazy ao anay, ary mamelany kay tahaka ny amelany sy mety taminay. Aza mitondra ny amin'ny fakapana, fa manafana ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny vondaitra mandrakizay. Amen. Fanampim-baovao kely araka ny fantatsika dia misy ny lasy lehibe ny fifoazana izay ho tanterahana manomboka amin'ny fahadimy ny volana izao any a Giel zany. Misy valopy izay nozaraina ary ho an'izay tia amerina izany dia angatahana amerina izany any amin'ny filohan'ny sampana fifoazana eto toerana, Richard Rasolon'ny Raibe, ny eo koa Isabelle Rabetrano, azotsika amerenana zany valopy zany, izay jobily ho an'ny pasteur Aseta Rasolon'ny Raibe, noho ny fahadimy amin'ny 30 taona ny tsanganan'ny fifoazam-panahy taty Frantsa, ary koa ho an'ny fanampiana ny fianakaviana sy ny toby Kristy voaombo zany. Ka dia manatona azy mianadasika izay tia amerina izany valopy zany. Dia misaotra n'Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara izao fanompoana masina izao, dia alohan'ny hamarana antsika amin'ny fotoana dia mbola ho ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fanampiny 730. Fandeferana araka ny olomba vidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Pira
indrindraka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fanompony tompo amin'ny fiadanana ka manompony tompo petraka amin'ny fiangonana